Araka ny fotoanany fanomezana tokolasy tokovavy tafaraky itondraitsika amin'ny takariva ity manolotra ny araba ary dia manasanao anjoetra amin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fandriampahalemana ny ady atao amin'ny asa fampiororona izay mahazo vahana manerana an'izao tontolo izao Madagasikara ihany koa izay efa nahitana trangana fampiororona teo aloha teo hoentina amintsika ihany koa ny sehatra sosialy ny fanampiana ireo ankizy tsy misy pia ankizy kamboty zany izay notolorana fanomezana eo amin'ny sehatra sosialy zay ny fahavitan'ny baccalauréat ho an'ny ankamaroan'ny mpiadana dia nazahoana akom-baovao ihany koa satoina ihany reo araka nefa nambara teo dia manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny ankapobeny saika namarana ny fanadina-panjakana baccalauréat avokoa ny ankamaroan'ireo mpiadana tamin'ity andro androany ity raha ny makasika ilay olana teo amin'ny laza adina allemand nanambara ny minisitra tompona andraikitra fa tsy maintsy hodinianakaiky ny makasika azy efa nandray fepetra araka ny texte efa misy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy manoloana ireo olana nitrangana andritra ny fanatotosana ny fanadinana baccalauréat izay natomboka ny alatsinainy teo tsy natao sakany anafoanana ny baccalauréat ny fahadisoana teo amin'ny adina taranja allemande raha ny fanazavany ny minisitra ary tsy tokony anankirotana ireo mpiadana sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa izany raha ohatra koa hoe misy zavatra tsy benety tenenay manaraka ny texte foana fa tsy hoe avela fotsiny amin'izao na ataoko satria fiainana raha ohatra tsika nahelo tamin'ny allemand dia efa nisy andraikitra ny efa nisy ina moa zany solution de rechange zany mialatsiny amin'ny teny frantsay solution de rechange natao tamin'iny koka mba tsy hitebiteby na iaia ny ray aman-dreny na mpianatra miny mpianatra efa mahalala tsara hoe inona ny atao natao tamin'izy iny fa tsy hahafoana akory sanatria na hoe hapisy lanjany maivana sanatria ny baka fa efa nasady nanaraka texte izay no nanaraka an'izay zavatra tokony atao mananoana an'ireny zavatra ireny ka tsy nanana foana velively ny baka iny fa nytoetrany ny baka hatramin'izao androany no andro farana natanterahanyireo mpiadina baccalauréat amin'ny fampianarana ankapobeny raha toka mbola hitoy amin'ny herinandro ny an'ireo mpiadina amin'ny fampianarana ara-teknika ny taranja frantsay no natao ny maraina teo ary ny taranja SVT kosa no namarana ny arivo